sakaiza. Ireo nanome aina ny tantara Ary mampionona ny nandrianina. Christophe Rabearmanana no René. Nanja no miadana. Ralala no frère. Tsikirakoto Arivony no manatontosa. Andro no mandrindra teknika. anio alina no famerenana iray manontolo. Mandalova ty amiko andianao zao e. Eny tompoko. Nampiatso anao ary miadana fa andro tsy fiasana moa ny anio ariva e. Ny asantsika nefa reto misy ilaina maika ka mijanona manao heure supplémentaire ianao an. Eny frère directeur. Eny e, tampotampoka ihany izy ty. Mety hitaintaina angamba ny fianakavianao e. Atsoy amin'ny finday izy ilazanao zany e. Atsoy amin'ny ty aty. Tsisy nizaniza kory ao amiko frère directeur. Azoko atao tsara manampy anao. Ay, ho vitako malaky zany reto miaraka aminao koa. Izay ary fa ao amin'ny birao anao ihany ianao mamita azy e. Reto izy ireo. Androsoa. Reto ary fa vita frère. Malaky izy zany. Ny ako reto efa vita ihany. Miadana. Miakina aminao ihany moa fa manam-pikasana ny arahantsika misakafo melohan'ny hodinao satria samy mbola tsy nihinana na zana ianao. Nefitry ny andro efa miray sasany. Ka hoana ny hevitro? Manahirana zany frère directeur. Okijanona amin'izao ihany re tompoko. Inona ny manahirana amin'izany ro miadana? Ny sakafo efa voahomanao. Ankasitrao re. Eny ary. Mazotomana re ianao e. Ianao koa toraka izany frère. Mahafinaritra loatra ny fahatsoram-ponao ro miadana. Tanora tokoa moa ka tsy mahagaga. Efa misy taona ihany a frère ka lazaina ho tanora ve? Efa vavy antitra e. Mba be vazivazy loatra ianao ty anaka. Iza n'olona amin'izao taonanao zao ka milaza ny ho antitra sahady zany. Kanefa sarotra ny fiainana amiko frère. Ary tsaroako tena antitra mihitsy ary mihoatra amin'ireo zazavavy mitovy taona amiko. Tsintsoko tokoa zany ro miadana fa manana adi-tsaina ianao. Toa malo kendrika, toa olona tofoko ny fiainana eo amin'ny fandrenesana ny feonao. Toa anatin'ny andro maromaro no natsikaritra fa toa misy alahelo zany eo anatinao. Kanefa tsy tiako nitondra ny olana rehetra eo amin'ny fiainako amin'ny asako frère directeur. Kanefa dia azo lazaina ihany fa mora indraindray maminavina ny manjony hafa. Mba manana fo mahatsapany manodidina ihany ange ahy. Saroko eto ny tena manampahaizana raha izay. Miafaliana ho izy raha zarena dia miamitombo. Fa ny alahelo kosa raha iaraha mitondra maivana dia maivana. Azoko tsara ny tianao ambara frère. Liana dia liana tokoa ianao te halala manjo ahy. Tsotra nefa ny avaliko anao tompoko. Tsy ambaratelo zany ka aleo hijanonao asa mirery. Azafady ry zanako vavy. Sanatria tsy olon'olom-poana akory fa efa vita fandora tena ho an'ny tompo ihany. Fantatro tsara ny amin'izany saingy tsy tafandroandro kosa satria efa nampianarina ny tondra ny mavesatra amin'ireo mpiarabelona amiko. Amin'ny maha olombelona antsika fotsiny aza eo amintsika malagasy
Zava-dehibe loatra izany araka ny fiteny hoe ny entan-jaray mora zaka. Misaotra frera noho ny fitiavanao. Etanefa natao sahaza ho entiko ny ady. Tsiro miadana. Tsy natao entinao samirery izany fa ny fiova ny fihetsika ao manontolo efa mbolana maro izay dia vavolombelony avy zananao. Frera, tsy hitako mihitsy izay havaly anao. Nefa moa olon'Andriamanitra ianao ka hitokiko fa hijanona eo aminao ihany momba. Lavalava ihany ny tantaram-piainako kanefa raha mahaliana anao dia aleo fa holazaiko anao ihany. Dia izany ny fiainana netiko nanomboka teo amin'ny 17 taonako frera. Ny tena nitondrako ny mavesatra nefa rehefa maty dada. Roa taona lasa izay dia niova be nandrianina zandriko. Miseho ary izao ny olana noho ny kirin-dohanao amin'ity alikanao ty ry nandrianina. Mazava tsara izao io soratra io fa tsy azo hitondrana biby ny magazay. Dia atao ahoana izao toby io nefa tsika hiditra ao? Tsy solana reny amin'izany ry miadana. Afenoko atao anaty mantoako izy dia vita. Chien de salon ange toby e. Dia tianao voan'ny fanjikan-dalàna izany tsika? Iza koa nampiatra lalàna amintsika ao e. Fa heverinao fanjakan'ny baroa moa izy ty. Tsy tiako ny aho no voaromoromo amin'ny zavatra tsy dika ny ry nandrianina ka aleo tsika hitsangatsangana eny an-jaridaina. Ndao ery. Ary mahagaga loatra ty fisangisangen'ny toby amin'ny lehilahy io. Verange zato izy. Ohatran'olona efa mpisangy aminy mihitsy. Fa moa fantatry toby nga io lehilahy io. Iza moa nafantarako an'izany ry miadana. Fa ihany izany alika ampiseho hafaliana amin'ny olona tsy fantan'izany. Fa inona koa moa no ahagaga anao e. Ny alika ange mora sangisangina e. Inona moa izany no tianao holazaiko? Mety manana fifankazahoana amin'ny olo tsy fantatro izy. Ay moa. Mahagaga ihany anefa mahita an'izato fihetsiny amin'ny olona tsy fantaniko. Tiako mba hiverenana kely ary nandrianina ilay zava-nitranga teny an-jaridaina ankeo iny a. Le resaka toby sy le lehilahy indray izao izay. Ie. Fantatro rehetra izay ny tsy mampandra ny sainao e. Ka inona koa sara ny antony nandengainao tamiko ny amin'izany e? Mbola nieritreritra aloko. Zavy intsony ange aho fa efa mba manana ny fahafahako e. Kanefa mbola tanora loatra raha eritreritra ny amin'ny fitiavana. Fa raha tianao izy ary tianao koa ary fantatrao fa olona azo antoka dia afaka nampianao tsara ako ny amin'izay tokony ataonao satria efa toy ny reny karakaranao ihany hatramin'izay amin'ny mahazokonao aho. Alaviry ny eritreritra ao manontolo nefa fa tsy misakana amin'ny fitiavanao mihitsy aho rehefa amin'ny fotoanan'izany. Tsotra ny teniko hoe ahoana? Tsara ny anasanao azo aty an-trano sady mba te hifankalala aminy koa e. Tsy nitongotro rolao mihitsy akory ndeha hanitsaka n'ity tokantrano ity. Sady tsy ahasarika anareo koa nge ny hanazavako ny aminy e. Nefa tsy akasitrahako loatra ny resahanao amin'ny tovolahy eny an-dalambe rehetra eny ry nandrianina. Manatrano ianao sady afaka mampandroso azy tsara. Fa raha tsy izany kosa dia mampiahiahy ihany fa olona tsy azo itokisana izany a. Eritrereto daholo izay tianao eritreretina ry miadana. Everinao moa fa mitsabatsabaka amin'ny rarahanao sy ramoserinay a. Nandrianina, adala mihitsy ianao ty. Taoko tianareo ihany ny teny an'izany tamiko. Olona tokony asiantsoa izy fa mpiasa mendrika eto amin'ny sekoly e, toy izao izy e, makatsy makeroa e. Tsy hitako anefa izay ankalana an'izany no ny akanton'ny endrika eo. Raha tsy saina ianao ka. Nandrianina. Enoa fa marina ny lazako aminao fa tsy mieritreritra fa tsy mahasoa anao a.
avelao hanampy anao ary hanoro-hevitra anao amin'ny raharahany iny lehilahy iny. Efa niteny taminao aho ary miadana ka velao angina. Enao zany mandraranao tsy hitsabatsabaka amin'ny raharahako. Ary za koa tsy maintsy manao izay tiako ninona teneninao sy ataonao. Mazava izay teniko izay. Ay, saika adiniko. Finona moa zany ny antony tsikolovanao any am-pianarako toy ireny. So everinao fa tsy tazako ary ianao tamin'ny dimy latsaka teo eo iny. Amin'izay miafina ery manaradiany ataonay. Enao foana nge no vizana naradianay eny fa izay tsy maintsy miaraka e. Lazaiko anao koa ny hevitra fa za tsy hanambady afa-tsy Roland. Manambady izy nefa anao divorce zao. Ahoana hoe? Zany no izy e. Fa ho tany iny ny tia ataonao ry nandrianina. Ahoana moa ny asahinao aka ny anjara vadin'olo ka zany no izy ho roa mihitsy ny zanany. Andriamanitro. Ary mangata-pamelana aminareo mihitsy koa. Ok izay tia moral anareo tsisy farany ty fa mankaleo be. Efa samy tapa-kevitra izay roa zao fa raha anao izay ampahasosotra eto foana nareo dia hitsoaka anaraka azy sady efa noeritreretinay raha teo koa moa ny amin'izany. Indray andro any anefa mbola ho tsapanao ihany ny soa teraka izao ry nandrianina. Tanoanao samy reny ihany ny teny soanao ry miadana. Ary tsaroa fa tsy ho adinokonao oviana mihitsy zao fanapara-pahefana piarinao amiko izao. Ny marina dia mankahalahy ianao. Tsarovy anefa fa mbola ho avy koa ny anjarako. Tsy maintsy mamaly faty anao Izany ny fiainanay mirahavavy rehefa maty dada ry frera. Didimaso mahita setroka tonga ao an-trano vao be ranomaso. Ankehitriny tsy hitako intsony izay hevitra hitondrana ny rahavaviko frera. Toa kely mitoe-dehibe sahady ny tena mampiasa mafy ny saiko anefa dia tia lehilahy miaraka amin'izay efa manambady. Fa raha misy ny Rosy frera tsy maintsy misy koa ny Tsilo. Manafaratra an'io lehilahy io fotsiny izy. Hitondra ny zogan'izay mavesatra sy sotro ny mangidy satroka reto vady aman-janany. Ndrisy ry toetra mandoza, toetra tsy tsara manoro ifozaka manimba ny fo sy ny saina mampana. Minitsy malala ve ny olona fa le fotoana kely foana toy ny ray mpimaso eto ambonin'ny tany no hanomanana ny toetrany amin'ny mandrakizay. Mampalahelo loatra ny fiainany rahavavinao ry miadana. Kely ny lozany reniny izy ka izao ny fiafaran'ny fiainany. Manome tsiny an'irainao koa angamba raha milaza fa toa tsy namakavaka loatra izy nakavady an'ireny no solon-reninao maty. Ka nareo amin'ny rahavavy samihafa renina nabe reto no hiafaran'ny fisavorovoroana. Sarotra frera, tena sarotra satria kely fotsiny mba fitaizan-dreny azony ka tsy ampy fanolokolona izy. Ary ny amin'ny valy fatina ambarany motsy efa mitondra an'izany ankehitriny. Inona ny valy fatina ataony anao ry miadana? Fantatrao tsara angamba ny fiarahana isy Ramserene. Tsy miafina intsony izany. Eny fa na dia eo amin'ireo renibeako mivady ny taiza aza. Fandrinay ny vady nefa kely finoana ihany any amin'izany. Fa misy zavatra tsikaritro koa angany amin'ny Ramserene? Indrisy frera. Toy ny zazany lalao ambolo bitaka ka mbola tia dia nilozana ny sitaka. Azafondreo eny amin'izany ry miadana? Namako azo antoka tsara raha Edmond. Herinandro lasa nefa izay raha namonjy ny rendez-vous any teny amin'ny klinika izy. Tsy mbola ora moa ka nijanona tao anatin'ny fiaran'ny namany izy aloha. Toy ny nahitany zavatra hafahafa momba andreny sy nandrianina izay tsy nahatsikaritra azy tao anatin'ilay fiara. Izao no nambarany Edmond tamiko. Tiako loatra indry reto izy ka tsy nisorona fa mpamodimody ihany indriny amin'ny andrianina sy René reto. Enondry tsara fa izao ny zavatra hitako sady reko. Fa misy zavatra very anga miondrikondrika tahaka izao zato izy Ramserene
Latsaka ho amin'ny brikiako raha matoa nandrianina. Ay kosa ka voakarama ohatrin'ny nandray zato izy anao pitsikilo antselika. Dia efa be eritreritra loatra ho azy ato ianao e. Avy tao amin'ilay dentiste tao amin'ny deuxième étage tao any tena marina e. Dia azo antoka ve ny fahamarinana izany ka manao ahoana ary zato ny framsereneo? Anjaranao sisa ny mino e. Fa mba saika an-tany kely ianao mbola tery izao ny fotoana korongaro ene aza tezitra ambony ihany moa zato ianao e. Soroko aminao fa saika tsy nahita tory mihitsy ndray alina izay ny atalanao izanyko. Tsy noho ny fangorahako ny aminao. Dia tsara velatsy sanatry. Azo atao angeny manao fitiavana kobana atao rano-tsavony raha misereneo. Melany ihany ny fotoana ka tsy rediredy aminao akory ka veloma ianao. Mba inona koa arony ty tsy nahita mitory sy fangorahany ihany. Marina ihany le mieritreretiko fa hafahafa fihetsika amiko izy. Nasa koa izany to. Dia ahoana ny fandraisanao an'io resaka ny tantarainy Edmond taminao io? Misy mantsianaka ireo toetra tsy mendrika loatra mandroy ny maro izay mivonona mafy ampiditra akaso. Ary tsarovy koa angefa mankala anao nandrianina rahavavinao e. Ampafantariko anao fa ny ankabeazan'ny tanora indrindra ny tovovavy dia mitady fiadanana miserana ihany fa tsy mitetika ilay fiadanana mateza. Ny anikatsahany dia ny lasaka feno volamena fa tsy ahoany mihitsy izany hitady ny lalam-bolamena izany. Marina tokoa izany frera fa misy ireo voalazanao ireo ary sarotra vahana fa hita misoritra eny amin'ny ataony eny ihany. Tsy fanao koa nefa ny mihaino lakilosy tokana ary ny savazavana andravina ahitana ny fotony. Tsy nandreritreritra ary frera ka nanao faninina mihitsy nampiseho fihetsika tsy dia mendrika loatra ho fitsapako andrene. Dia izao no nataoko. Tatratr'izay dia tsy karotra fahafa ianao René Mety ho marina angamba izany fa rera-dasa mihitsy ange ny fampianarana sahanina, ny fanadinana enjehana, ny atao rehetra heverina. Dia lasa andavitra hatramin'ny amboroka na ny fisiko aza dia adiny tanteraka. Diso fipetraka ny eritreritra ho izany ary miadana. Tsy tokony ho gaga mihitsy anefa ianao fa ety loza fitsika ireo mpianatra manao fitokonana. Fa inona koa moa ny idiranao amin'izay raha mpianatra mitokona any? Raha iteny ianao adala ary miadana, anakatra ny lanitra eto ny vavanao. Fa hodinao tsy hita nga ty voka-dratsy ny aterany. Vokany amin'ny ahoana koa e? Fa ity akamaroan'ny tanora solafaka e. Hitako moa ny tohatra amin'izahavo no azo tsindrimandry raha miserene e. Tsindrimandry inona koa no mahazo anao? Tsindrimandry izay fotsiny ihany. Tsindrimandry amin'inona e? Ary ahoana? Aza vao fa azafina fenina toy izany e. Tsy midika inona nge izany e. Taka ny olon-drehetra dia mba azo tsindrimandry Mazava mihitsy ankehitriny ry miadana fenao no hafahafa amiko fa tsy hizavelively Avelao hijanona any izany resaka izany ka. Fa izao e. Ianao milaza fa reraka loatra ka ndao andeha haka-rivotra kely ary tsika e. Ekeko ny fangatahanao saingy tsy afaka indray raha amin'izao fotoana izao. Fa inona ny antony ka? Misy adidy ho tonto saiko. Adidy amin'ny inona koa? Mbola tsy fotoana ilazako ny amin'izany ankehitriny e. Hafahafa nge izany famalinao izany e. Ka roviana ary no vidy ty adidy raha misereneo. Tsy azo viana vinaina ny amin'izany ary miadana. Rehefa tontosa izy dia izay ny fahavitany. Ka hatreo koa izany aloha ny amintsika. Aza maka sain-dratsy ho ahy ianao. Efa nivoady taminao ary vonina hanaja an'izany hatramin'ny farany.
lambana koa ny amintsika ka aina ny fetra. Vita ho azy izany raha miserene fa andeha akarivotsika satria aina ny fetra. Manaova congé dia lasitsika indray matoa. Nahoana ary ihany no ataonao tery vay manta toy izany ary miadana? Satria olo tiako ianao. Ary aitsy ny teninao fa tsy tery vay manta izany mihitsy ny hafa fitiavako anao no ny faharerahanao distafa oatra loatra. Tsy te andeha nefa. Satria mbola tsy vita le adidy eo. Tsy mihevitra fa tsy nirehaka eo amin'ny adidy amin'ny hafa mantsy ny sasaniko. Miverinao fa tsy malala ny zava-misy mantsy aho. Lehilahy pe tsara vela tsy ianao René a. Izany ny fitsapana nataoko tamin'ny René frère directeur. Ary famaly ny hafahafa io no taona mpitombony ahahako ny aminay. Raha arak'izany teny nataony taminao izany angery miadana, mety misy tokoa ny mampiasa saina azy noho ny fampianarany be loatra. Ary manarak'izany be adidy koa izy ka aiza no ahafahany anao vakansa. Hitanao fa toana hirana ihany ty fitokonana nataon'ny mpianatra sasatsasany ty. Ka inona moa ny idirany amin'izay ataon'ny mpianatra amin'ny tokonany? Tsy azoko ane frère. Tsy manana andraikitra amin'izany mihitsy René. Tompona andraikitra izy amin'ny maha-mpampianatra azy. Laviko izany frère. Te hanamarina René ianao ka miteny an'izany. Tsy anaka. Ny marina tsy azo disoina velively ary ny diso tsy fanamarina na oviana na oviana. Za kosa nefa tsy anaiky arebirebinao eto frère directeur. Ny amin'ny fantatro dia hafahafa amiko izy. Mifankatia izy sy nandrianiny. Ary izy roa no indray mamely avokoa. Ahoana moa ro miadana ny desamy tompo teny fantatra tahak'izany ianao? Sarotra nge izany. Satria manana marina e. Ary enonao tsara anie izao e. Tsaroanao moa ny teny nataoko taminao ry miadana. Tanteraka izy ankehitriny. Tsapako fa tena dalamy mihitsy ianao. Nefa efa eto am-pelantanako izy ilay nitiavinao. Inona tsony moa no azonao lazaina manoloana an'izany? Tsaro fa tanteraka ny valifatiko. Dia sahanao ve no miteny an'izany rehetra izany ry nandrianina? Eny, misaotra ihany. Mazava aminao amin'izany frère fa rariny ary amin'ny tompo teny fantatra. Heveritra nefa ry miadana fa lala tokana ho filaminan'ny saina mampanahanao zao resadresaka ifanaovantsika izao. Sao dia tokony andeha amin'izay ary frère directeur. Ny sakafo ty efa vita ihany. Ampanateriko amin'ny fiara ianao fa mandrasa kely aloha e. Mampanahirana anao frère fa aleo andeha tongotra ihany ka. Tsisy zavatra ho lavorary mihitsy ry miadana raha tsy misy fitoniana aloha. Ny fahoriana iombonana koa nge mampifamatotra amin'ny fo mafimafy kokoa e. Lazaiko anao ny marina frère fa tao aorianany resaka amin'ny fanaovanay sy nandrianiny izay nambarako anao teo dia nipisesika andrian-dranom-pahoriana ka nanafitra amin'ny fiainako manontolo toy ny onjaraina morotra hanana ny fahatsiarovan-tenako. Nataoko izay nionana tamin'ny René tamin'izay. Zava-misy René. Tsy tiako ny fandritatritahana aminao tompoko lahy. Maretatra amin'ny farany. Veloma ianao. Miadana. Ho aiza ianao e? Miangavy ianao aho hijanona kely na dia hiaino ny fanazavako ihany azy. Hatramin'izay nametra-panontaniana tamiko ianao nivaliko ampahatsorany. Azao kosa mba anjarako ny manao izany. Ilaza lainga? Sanatria. Efa ho 10 minitra izay no resahantsika teto kanefa tsy mbola niloaka ny vavanao akory ny fanontaniana na mbola tianao ana tsy. Ka inona ny tsaranao amin'izany? Tsy mahalala afa-tsy ny zava-misy ahy e. Izany tsy hanavaka ny setroka sy ny tomany raha misy René a. Fofeno ny anao ka mandehana tony eo aloha e.
no avy no anambaranao ny marina. Nefa entsana ka mbola ridirity tsy maintsy tapaka amin'ny fiafarany frera. Ary tsy tapaka fehatapaka fa manapaka hafa koa. Ka lera raso teo avy ny rendrika potaka. Vitatra ny aminay sy René frera. Ary ny amin'Andrianina mbola tsy fantatro izay eritreritry ny aminy. Sarotra ny rara. Tena sarotra ny mitana sy miaro ny zavatra tsy ohatry ny fefiny kendrena azy. Indraindray no ny heriny lasa loatra ka manivaka. Indraindray kosa tsy mahatratra ny marika ny kendrena azy. Tsarovy anefa fa mivavaka ho anao mandrakariva ary miadana. Ary andraso fa ampanateriko amin'ny fiara ianao fa tena lava mihitsy resantsika mianak'izay. Misaotra frera fa tena misahirana amiko tokoa ianao. Ely izay tsy nitafatafan'izay intsony raha misy René. Marina mihitsy izany frère directeur. Samy revo amin'ny raharaham-piainana ka atao ahoana e. Ankehitriny anefa tonga amin'izany indray isika. Mahafinaritra izany mpirahalahy miara-monina izany raha misy. Maneho fitiavana izany. Ny fifankatiavantsika amin'ny rahalahy, ny fifankatiavanareo koa e. Iza ny tiana ho ambara amin'izany frère? Nareo e, ny fifankatiavanareo. Raha ny fitiavako frère dia asa amirery izany. Marina tokoa izany raha misy René. Anao samy rery ny fitiavanao. Nefa koa ahoana? Inona ny tiana ho ambara amin'izany? Nefa koa ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny sekoly, eny fa na dia hatramin'ny mpianatra aza dia mahalala ny fifankatiavanareo sy ramatoa kely miadana. Tanàna kely ty misy atsika ty raha misy. Ary ninona atao amin'ny tanàna kely toy itony dia tsy takona fiainana tahaka ny tafika andrefa tanàna. Ka inona moa no maharatsy an'izany hoy ianao frère? Ary midika ho inona koa moa izay alalan'ny olon-drehetra ny aminay e? Everina fa tsy tokony ampina fiainana izany fa leo iseho mazava raha madio koa ny fifankatiavanay. Fantatrao moa fa tovavy mahasarotiny ny ray aman-dreniny azy loatra iny zanany vavy ray iny. Toy ny anak'Andriamaso raha ny fiarovany azy. Tsisy atahorako akory ny amin'izany frère directeur fa azo atao hoe olona manana maha izy azy ihany fa tsy olo-kolom-poana sanatria. Vonona ny anaja ny asom-pitiavany ary mihoatra noho izany aza tsy andrara-kilomby andony voninahitra ireo ray aman-dreniny. Saingy ny zavatra rehetra dia manana fotoanany avokoa. Fa ono Oviana moa izao ianao no namaky gazety? Mbola atao anaty kitapoka ato azy izany. Gazety androany io. Inoko fa fantatrao fa misarotra ny toedra raha eto amintsika noho ny zavatra izay no heverina ho tsisy antony loatra. Ataoko fa tsy ilaina akory ny anazava amin'ny olona toa anao izao izay nianatra momba ny tantara, ny mety ho vokatry ny tsy firaikana amin'ny zava-bitika. Fitokoana amin'ny mpianatra ve? Kanefa tsy hitako izay ifandraisan'izany amin'izao resantsika izao frère. Misy tokoa raha misy René. Raha mahalala fa tato anatin'ny andro vitsivitsy izay dia nisy ireo raharaha nitondra sorosoro an'ny mpiara-monina maro noho ny nafitsika ireo tanora mpianatra nanao fitokonana. Nitera-doza maro izany ary fantatrao tsara ny atsipiriany. Vao maika ho loza be noho izao aza ny anjo raha tsy ahita-panafodiny aingana izao raharaha izao. Ka inona marina ny tiana ho ambara amiko amin'izany frère? Ny tiako ambara? Somary enjakenjana raha misy René fa misarotra ho ihany toedra raha. Aoka ho tapahinao avy hatrany ny fifankatiavanao amin'Andrianina raha mbola tianao koa ny olom-banona. Azafady frère. Za ve tsy mahazo resaka sa
ianao ny diso fiteny ny fifankatiavana sy miadana ny resantsika kanefa to izay sy nandrianina zany ro nolazaina fa mifankaty. Aza vao tsara ny resaka ao frera fa manjavozavo amiko. Tsy diso fandray akory ianao Ramsey, ary tsy diso fiteny koa. Kanefa tsisy andoatra ianao. Fantatro tsara ny fifankatiavanao sy nandrianina zandry ny miadana, ary tsy ho mora mihitsy ny hamono izany ao anatinareo. Kanefa dia mbola averiko ihany ny teniko fa ny voninahitra ao ia no tandroviko. Na ny manam-pahefana aza nge manara-masony amin'izany. Nahoana nga ho ianao? Satria leo mbona namamy izy ka tsy tia zava-boribory tsony, ary tsy niorako lasa mihitsy akory no anjaira-tsaroto fa ny ho avy. Atao aiza avokoa ireo zaza izay antsointsika hoe zaza tsisy ray. Anao ahoana ny ho aviny, ny fianakaviany? Eny fa na hatramin'ny firenena mihitsy aza. Ka hitaritsika lavitavitra amin'ny fisehon'ny zava-misy Ramsey Reneo. Ka fa mazava amiko mitiana ho ambara frère directeur. Sotra ihany nefa ny teniko aminao. Manam-panahy ka mahalala tsara ny anavahana ny vary amin'ny tsiparofary. Sakaiza tiako ianao Ramsey Reneo ka tsy misorona. Tia misy asa mpanaoviko anao. Mandeha any ianao amin'ity adresy atolotra anao ty. Ho gaga ianao raha tonga ao fa misy tanora maromaro mivorivory ao, ary maharikoriko mihitsy ny fahazava-doza mamoafy fady isan-karazany no ataon'izy ireo ao. Anisan'ny manatrika izany ao nandrianina namadianao ilay tena fitiavanao. Azafady frera fa tadiavinao anao pitsikilo amin'ny raha tsy fantatro aho zany. Tsy hiditra amin'izany mihitsy aka. Fantarinao anefa Ramsey Reneo fa ahoana? Mpiandry omby vola vita ianao eo anatrehan'ny fitiavanao. Tsy tompo ny fampamerin-doha. Ianao no namboly sy namafy. Ny hafa kosa no hijinja ny vonafafinao. Mazava angamba ny tiako lazaina aminao ka angina. Azafady frère directeur, mialohan'ny fahanginanao dia mba tiako renao mazava tsara koa ny hevitro. Mampalahelo ihany ny fironan'ny eritreritra ao, ary tsy hainao ihany fa maro koa ny olona ny votoanao zany. Fa raha vao resahana amin'ny fitiavana dia ny lafy ratsy no matetika no hita, ary tena tsy voajery tokoa ny lafy tsarany amin'izany. Disoko anefa izany amiko raha misondro latsaka kady, tsy tokony aneo mpitiavana ve zany, sa hitserana fotsiny? Olon'Andriamanitra ianao ka fantatrao tsara ny amin'izany frera. Tsy sento fa famonjena no ilaina, ary ny alahelo tsy vita ny tsetra. Amiko io ny toy ny tohatra iray ekaran'ny saiko hifaly noho ny fankatoavan'ny feon'ny fieritreretana. Toa hitako mantsy zany fanatrehana ny fitsarana farany zany. Mibanjana eo le nisy efa fahagola. Mifantoka amiko ny mason'ireo mpijery analinalina. Olona iray fantatro, saritahan'le ratsy, miolanolana sady manondro ahy. Toa tsy reny feoany nefa azo takarina ihany ny heviny, mepanga ho tsy nikarakara azy. Ary izay no ilazako aminao frera hoe aoka tsy ny lafy ratsy-pitiavana ihany ny jerena fa mba avadio koa ahitana ny tena lafy tsarany. Raha izany tokoa ny fisainanao dia raiko fa olo-mendrika ianao Ramsey Reneo. Tena reraka mihitsy nge fahitako anao zany ry nandry aniny. Tsy dia maninona akory Reneo. Nafana be mihitsy alina ka tsy nahita torofiry aho. Tsy andeha hiaza angatsika anio? Tsy misy fiazana io satria tsy ho avokoa ny namana rehetra. Raha vandray zany ny amin'iny aloha. Mahakamo koa izy zany ka.
Ny fotoam-bita tsy mahaleo ny sampona raha nandrianina ô. Nefa toa tsy amin'ny fankasitrahana loatra amin'ny fandrenesako an'izato teninao raha miserene. Izay mety ho fandraisanao aziko. Fa hono a? Ahoana ny fijery manodidina ny amintsika? Ny amintsika hono? Maro ny zava-mitranga eto amin'ny tanànantsika amin'izao fotoana izao e. Ary ataoko fa tsy miafina aminy reny rehetrarehetra ireny. Inona moa ny idirany amin'izany ho ianao? Tsy mba ny aty mihitsy akory ny toy ireny raha miserene a? Ay moa. Ie? Kanefa zavatra mifanohitra amin'izany no hitako. Porofoy amiko e? Manara-maso akaiky izy, ary tsy izy ireo ihany fa na ny manam-pahefana koa aza. Fa dia inona loatra hono ny antony? Efa leo mbo nanamamy izy ka tsy tia zava-boribory intsony e. Evezy izany fotsiny. Izany fotsiny? Zava-baventy ange ny finosiny izany ary nandrianiny e. Ary ngainao tsy handeha indray? Oaiza? Adino hatramin'ny 10 marina satria... Satria tsy mahasaraka anao raha miserene ô. Satria mamy ny korana sy ny fivoriana hoe. Fivoriana amin'inona? Ny filalaovana e. Tsapako mihitsy René fa hafahafa ny fihetsika ao amiko. Marina e. Maninona moa raha tsorina fa pitsikilo antselika nataonao e. So ny tenanao kosa ary no enjehan'ny eritreritra raha matoakely nandrianina ka lasa andavitra ny amboroa ary dia isindatra amin'ny torimaso amin'ny alina koa. Aza manesy René fa tsoro marina. Ny marina tsy mety hibiloka mihitsy fa ny mpikiliolio no misafely ketseroa e. Mbola ao ihany ny menarana tao amin'ny Eva. Ary moa tsy miara-lavo aminy koa Adama? Aoka tsy hifanilika e. Tsy mahazava mihitsy ny tianao ambara René. Manao kilalao-teny loatra ianao. Zao ary noho izy e. Hoe ahoana e? Fanoharana no omeko anao ry nandrianina. Mba fantatrao moa fa toy ny hotely ange ty fiainantsika eto ty e. Hidirana takariva fa hivoahana raha maraina. Ary na dia naomby koa aza tamin'ny zavatra rehetra nefa tsy vita fiomanana ho amin'ny mandrakizay. Dia azo heverina fa namany tsy naomby ihany izany. Makaleo be ny teninao ka ajanony ihany izany. Félicitations kiry nandrianina fa nahazo ny diplôma baccalauréat. Tsy napoziko mihitsy fa fahandry vokatry ny fikotokonana lavareny a. Misaotra Razoka. Mitovy izao ny diplômantsika amin'ny rahavavy. Fahasoavana avy amin'Andriamanitra izany. Ka inona izao ny tianao ataoko aminao? Amoahana fiara. Izay kosa ry nandrianina. Aiza ny atakarako an'izany? Oka aloha nambady-panefefo aho dia ho tofandrinao. Fa ngatsy afaka manao an'izany raha miserene. Nandrianina, ataro ho vazivazinao a. Azafady ary Razoka raha nahasosotra anao a. Fa ny tiako a dia ny plage Nosy be ho any Andilana Beach. Ay kosa, oka faraikitra. Ho avy izao ny vakansa dia lasitsika amin'ny rahavavy. Oka aloha fa misy vahiny izany. Bonjour mademoiselle Miadana. Manahoana ianao? Afaka mandroso a? Izay tianao e. Eny ary. Nahay tonga kosa zako ty. Ay misy fiaraha mifaly tahaka an'izao ato. Miala tsiny fa nanapaka ny fiaraha mikorana misy eonareo mirahavavy e. Nefa moa antenaiko fa ho toy ny ray lovy sy ny fody mifamangy tsika izao ka ny mpamangy moa efa faly raha teo, ny vangina koa tsy ambaka an'izany. Miarabanao manokana nefa raha matokely nandrianina fa nahavita ny kilasy fahamaranana. Ary jereo ty, maro-pakasitrahana tolotra anao. Misososotra ny vinanto kely tsy mahare fosy zato izy.
Ataoko angamba fa tsy horen'ny ozakarenao akory amin'ny sereneny fa averezan'ny volanao namidy an'io a. Hafahafa nge zato fetsika eo nandry aniny e. Fantatrao moa fa na ny fahitako anao aza maharikoriko a. Tena mankahala anao tanteraka René a. Ny fiainako manontolo dia entiko hankahalana anao noho ny atsoina nataonao ihany namoizako ny olona iray izay tena tiako. Noho ny fisarahany tamiko izao dia nanjary tia tsy satry ny vadina izay tsy tiany akory izy. Efa ninina nefa izay fa taona raha elo indrindra no ivadianay noho ny fianarako. Tapabolana lasa nefa izay. Naharay taratasy milaza faharavam-pitiavana taminy aho. Nitokantraniko hoe tsy manam-pahefansika sy ny sisa sy ny sisa. Tsaroko tsara ny fionanay ray volana lasa izay fa teny feno famoizam-ponina nataony tamiko. Na tonga an'izany rehetrarehetra izany anefa dia tsy inona fa ny nataonao tamiko ihany. Mankahala anao a René a. Tsy tianao ahy e. Mandany anao mandeha any. Fiteniko matetika amin'ireo mpianatro ny tsy hanao teny lava loatra fa eritreritra lalina kosa raha hanao fanazavan-kevitra. Ary tsy hanao ady-hevitra be manao ahoana mba tsy hisian'ny fifamaliana amin'ny tsy antony. Resaka tsotra nefa sady mazava no marina no ilaina dia ampy. Aseho eto tomasinareo roavavy izany. Eto am-piandohana nefa dia anteriko tsara fa aoka hanjaka tanteraka ny fahanginana. Ary tsarova fa hery lehibe no azontsika rehefa mahay miaino sika ka tsy mora misandoatra. Ary tsy misy asambarana ohatran'izany hoe mahay mitony ao anatin'ny orakoraka izany. Fa ny ady tsy mitera-tsoa io. Mandany fotoana io sady mameriny rariny koa. Azafady aloha raha miserené a. Raha resaka fananarana ny ataonao eto dia nahazo be tamin'izany zahay. Meo any nandrianina ny kadao efa nomaninao erabana azy dia tsofindrano ianao andeha. Mandeha any ianao mandeha. Tsia, ataontsika ady vomangany kirija vola izy ity ka ny voamasony avy hatrany no potseriny. Fantatro fa misy fahankahalana ao aminareo mirahavavy. Tsapako tsara izany satria fitiavana ny fototra io. Za nefa tsy miray fo aminareo amin'izany. Ny antony dia satria ny ratsy dia manana an'ilay fahalemena izay kibony ao anatiny ao. Toa ilay bomba milevina anaty tany iny. Ka noho izay voadonana voakitika kely. Inizay fa mirefotra ary tena mamely. Fa mba misy ihany koa ny fihediana kanto raha mety ho fiteny izany. Ary amin'ny mpanetretena no ilazako an'izany. Fa io ny any any fihediako dia fity mampiaradia. Fity mampiaradia. Izao no heviny. Tsy mba misy valifatara izy roa raha fity ny fiadiana. Babo mora koa ny rafy raha fity no akoriana. Mampalahelo anefa fa matetika ny lafiratsym-pitiavana no tratratratrain'ny mpanakanto. Tsy mahagaga izany satria ho lavitra ny lafitsarany tokoa izay tsy mahay manaja ny anjarany. Izao no marina. Nanajanao ary miadana satria raisiko ilay sombony tao amin'ny tola tehezako ianao. Manamafy an'izany indray anefa ankehitriny. Namono ny fitiavanao ahy ianao. Fantatro tsara izany satria naratra ianao tamin'ny fihetsika rehetra nataoko tamin'ny andrianina. Miaiky ny adosoko taminao aho. Tsoriko kosa tsy hoe namadika ny voadiko taminao anefa fa noho tsy nilazako an'izay tena hevitro marina tamin'izay fihetsika nataoko izany. Ny zava-kendraiko dia tena fitiavana anao mba hitambarany fahasalamanao ahela velona. Aza mirediredy ianao ringa René a. Fitiavana any mody dradradradraina eo. Toa fietsarambela tsy ihany izany amiko. Aza mora tezitra ianao e. Tsy hanao resaka tsy ambaratelo mihitsy aminao akory miadana. Na indray-mbava aza mbola tsy namboraka fitiavana tamin'andrianina. Io izy anamarina an'izany. Fa ho tany izany amiko. Ianao angamba ary na andrianina no mety ho diso fandray.
aza mandasa rehefa nahavo e miambo lehilahy tsy mpanoty eo anatreha amin'ny fitiavana malotony ianao René marikoriko e tena faran'izay marikoriko ary mandehana amin'izay fa manafitohana ka sanatry tena fitiavana madiony ary indrindra rehetra ireny saingy midika ho fitiavana hafahafa angamba aminareo mirahavavy a eny e hafahafa tokoa satria fitiavana toa mahavita ny tsy vita nefa iveriko fa tena lalatora-tady ahatongavana eny ampita ho amin'ny metimety kokory n'Andrianina nanara-maso ny fizotry ny fiainanao tokoa ahitako ny tena marina ary tsinjoko tamin'izany fa ondry latsaka kady ve avela fotsiny amin'izao hovonjena sa ilozana manenjika ny eritreritro nirosaka an-tsehatra ary eto dia tsoriko mivola ny masoko tsy mbakilemaka sanatreako fa tonga amin'le teny hoe tonikavim-bola mena eo amin'ny oroksoa ny vehivavy tsara tare tsy manam-pahendrindra ary aleo anatry maso toy izay fitiafenina disy toerana ny fahendrenao ry n'Andrianina ary misopirana tsy roa matany ny taramasoandro ny fahatsara tarehanao ka tsy mbola aminenina akory dia maizokitroka tsy ahita mitsinjo ny fiainanao rehetra izany tsy anaiky fa niditra nge ka toetra mikity ny ato fanahy ary manimba ny tena tanteraka nefa tsy ny tena ihany fa ny namana koa ay moa izany ny tena hevitrao René mamelava ianao tiako ianao René tsy miova ny fitiavako anao fa maika tiako ianao ao roako ianao ka amolitra ao efa namelanao hatrany am-boalohany ary miadana tsy miova ny fitiavako anao tiako ianao ny fofonaina ny fetra izao vao tsapako araka ny teninao teo René fa tsy izy tokoa ny valifaty raha fitia ny fiadiana manaiky an'izany ve ianao ry n'Andrianina ary manina ianao ny gina tsy mahateny miadana ho babo mora koa ny rafa raha fitiano akoriana izany ho adala adala fa nankahalanao adala fa tsy nanaraka ny fananaranao koa n'Andrianina ianao ve no miteny an'izany isorako ilay tena fitiavana René sahako miteny eto amasinao fa ay azo itokiana koa fa mahasoa ny fery atao tsakaiza nandratra anay ny fomba rehetra nataonao taminay kanefa fery nitondra soa anay izany fery ataony sakaiza tantara toy nosoratany Pascal Rakotoson sakaiza ireo nanome aina ny tantara ary mampionona ny n'Andrianina Christophe Rabe Armanana no René nanja no miadana Ralala no frère tsikirakoto arivony no manatontosa andro no manodindra